amin'ny ilay ladinika teo a dia fandaharam-taona manaraka zany tapitra ataony ramatoa filohan'ny vomiera l'évaluation des politiques publiques andeha sy fanazavana amin'ireo antonantony asany mandritry tamin'ny taona sy roa arivo menitenena Sota relatiflu voalohany indrindra tokoa ka volazanao dia tapitra ny asa natao kanefa kosa mbola tsy totosa ny asa fa mbola mitohy ary anatin'ny asa izay taperana zany ka natao tamisy ny famolavolana natao hoe politika pirenena ny fanombanana ny politika fanjakana ka ity sary angakanay ankatoavana eto ity sy ireo fehiferika hafa zany dia ahafahanay miboso amin'ny ajeritra izay mafotaka atrehan'ny voamera maritra komitina pirenena miatrika ireo fahaimbolanitra sy koa ireo sehatra hafa avy amin'ny fanatanteraka izay tsy tsapelina fa somary enjakenjana ihany ary eto famatofolo fasitrakao dia tiako mangataka fitenenana lavalava zany hanafy ny tapitra nataony honorable député Guillaume mba anazavana miatony angakanay ny fandaniana nyreto fekeritra atolotra sy abosonay eto amin'ny fidiambe izao satria tsy mahatapaka rery ny voamera fa ny antenera pirenena mihitsy no voakasiky izy ity ka sarotra aminay no iboso raha tsy efa nakatoavy ny besinimaro ny asa izay mbola itoy mbola treanay angamba ny pirenena mbany angamba misy fanontaniana dikôpika omenanao ny fitenenana ramatoa filohan'ny antenimera pirenena sotra ramatoa filoha nandeha ny fitenenana zany zany tena metraka fanontaniana amin'ny vomiera ny fanombanana ny politika kapiteny ny fitondràna ary zay voalazany koa ny valambelipolo ny dalafanirena izy fanofana zato atsika solomam-bahoaka ny mandrefy ny politika publika ny politique générale ny fitondràna dia tehanontany ny seza olana ny vomiera eo amin'ny fanatotosana na eo amin'ny fametrahana ny lalana izorana hanatanterahana ny asa omenanao ramatoa filohan'ny vomiera ny fitenenana sotra nanay fitenenana sotranao fa matofilo nametraka ny fanontaniana ny alaky koa zay namana dia toy izao zany hoe araka ny tapitra zay natao teo hitanareo miteboka fahatelo fa misy ny famolavolana ny politika fanjakana momba ny fanombanana ny politique alors izy atao teny français teny politique nationale d'évaluation asa mbola mitohy izy io natomboka tamin'ny volana jona ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao satria mbola mamolavola ny politika pirenena io ary ny fomba fiasa efa manjaka efa mikasy ny fanjakana jereo activité ka fitodoloana ny rehetrarehetra eto mikasy ny pirenena na ny fahitana fanatanteraka ny fiasan'ny pirenena ary ny fahaimbonato ka rehefa mamolavola io zany dia hita saky fa mbola misakoka ho any aminy foana zareo fanatanteraka mikasika ny fahefana amin'ity fanombanana ny politika fanjakana ity ka tianay akongavana zany aiza hoe sampapitarana ny lalana io ankehitriny ary mangataka izay zany manangana an'izay hitaka
izay mba anao nyfanombanana asikan'io fampisarana nylalàna io dia mangataka ihany koa ananganana livaka faharoa mba ijerevana hoe aizahoaiza kosa ireo lalàna hafa efa lanitsika hatreto satria ny faiaratsika efa mametaka hoe tokony anao an'izay sy sotanyrako Ya, mena ni ramatu tu ni primera tiene ni Stiana zava ihany koa aby mba tsara atsika sy mba vahoaka dia mba mitovy ny niveau d'informationtsika fatanatsika zany an'ity atao hoe commission d'évaluation des politiques publiques suite évalue mandety ny fiasan'ny fitondrana azo lazaina zany fa ity vo mieratigny zany dia anisan'ny sensible ihany satria ny fanjakana ny professeur handreky hievalue ny politika rehetra ny amin'ny fanjakana fa tsika lalana miroso amin'izany atao hoe fianarana amin'izany fanajana ny démocratie républicaine zany atao ny tenera-firenena ka inona moa zany lay olana ty fazavana antsika rehetra satria fampapresakeza isaka tana présidente sy ny commission ary io politique ny évaluation io national politique ny évaluation fany evany politique nationale ny évaluation des politiques publiques efa misy izy io ary misy rantsa fanjakana maro ao anatiny eo ny olana zany zao dia hoe maninona république zany tarika io fanina zay ka ity tokony apetraka mazava tsara ny fanontaniana amiko avant d'adopter alohany anikena an'ity recommandation izay natao ny commission ity dia aleo apetraka mazava tsara ny fanontaniana ka aleo misy fanontaniana reformulena ngamba madame la présidente alohany hiadopteny solom-bavavahoaka an'ity satria aoka tsy ny solom-bavavahoaka fa nangatanana fotsiny tsika fa mba tokony hazava tsara antsika député le misy sao mantsy ny impact ny zavatra adopté tsy maintsy isy retombé io amin'ny resaka an'izany atao hoe la démocratie républicaine zany contrôle indrindra ny fanajana ny lala-fanotena ka izay atao hoe raha sifakareo zay mangataka monsieur le président ny reformulation mazava tsara ny député anireo recommandation io alohan'ny hanangana ny député tana sotratria tokoa fangatana zay ary misy fananganatana na fanontaniana mangataka zay monsieur le président mba hisy aloha an'izay raha hisy fananganatana zay sotratra ngamba efa mazava dia mazava zay fa ny ataontsika zany dia manangatanantsika zay manaiky an'ilay reformulation atsangana amin'ny tany izy manaiky huit douze dix-neuf atsangana ny tanana zay tsy manaiky trisy atsangana ny tanana zay tsy manakevitra trisy dia ambara zany fa ekena ilay reformulation sotratra